miarabantsika rehetra tonga soato anatin'ny fandaharana voakariny tambazotra malina izay hivondronan'ireo mpanao gazety manao fanadiadiana lalina tontolon'ny kolokolo izay iarahany transparency internationale eto Madagasikara. Fanadiadiana raha tontolo iainana mahakasika ny kolokolo sy ny fandropahana ny alarovana Menabe Antomena tamin'ny taona 2024 no entin'i Ismaël amintsika amin'ity anio ity. Miarabanao Ismaël. Miaraban'ny Saintia dia aterina ihany koa ny fiarabana ho antsika rehetra manaraka ny fandarana any atokantrano any. Na manao ana tokoa ny kasika izay ry Ismaël. Mahatratratrany amin'ny 1,4 hektara ity faritra rovana Antomena ao Menabe ity. Voatsokajo faritra voary kilasy 5 izy ity, izay misy faritra voatokana ho azon'ny mponina trandrahana sy velomana, ilay antsoina hoe tanàna mirindra. Ny taona 2024 no nanomboka nomena ny vondron'olona ifotona ny VOI izy ity. Ny taona 2024 kosa vao nivoaka ny mahafaritra voary azy tanteraka. Teo anelanelan'izany nanomboka ny taona 2024 nahazo vahana ny fandropahana ala. Tsy nisy ny raharaha ny lalàna manan-kery satria navadika ho saham-pambolena katsaka sy voanjo ny toerana araka ny nambaran'ny tompon'andraikimpanjakana iray. Nanamafy izany fanazavana izany ny taleparitry ny polisy ao Menabe tamin'ny taona 2024. Ny teo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny tontolo iainana Durel dia nanitrikitrika fa tena efa loza miatra ary sarotra ny raharaha manodidina ity fandropahana ny ala ao Menabe ity. Tamin'ny taona 2024 no anisan'ny tena faratapana ny fandropahana tao anaty ala, andian'olona maro avy any ivelan'ny faritra ny manao izany, hoy ireto manamboninaitra ambony ireto. Raha ny feo nandeha tany toerana tokoa dia toa hoe député Leva izay solom-bavabahoaka tao amin'ny distrikan'ny Mahabo teo aloha ny tompon'antoka amin'ny fandropahana ala io. Ie, nandritra ny fanadihadiana rehetra natao tany amin'ny faritra Menabe tao anatin'ny distrikan'ny Morondava sy Mahabo dia miverimberina ny anaran'ny député Leva na Iravelson Ludovic izay voafidy tao Mahabo. Izy no ampangain'ny mponina sy ny tompon'andraikimpanjakana rehetra ao Menabe ho ao ambadiky ny fandropahana ny ala. Ny tony mpampanolalalana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Menabe, Ratsimandranto Jean-Jacques William dia nanamafy tamin'ny resaka ny fanaovany taminy fa misy tokoa ny olom-boafidy voatonontonina amin'ny fandropahana ny ala ao amin'ny faritra. Raha nanontaniana momba ny député Leva nefa izy dia nametraka fa hatreto dia tsy afaka hanamarina izany izy noho ny tsy fisian'ny vesatra ahafahana manamarina na manenjika azy. Mbola misy ihany koa anefa ny loharanom-baovao hafa, mpandraharahazo iray manana ny maha izy azy monina ao Morondava ihany koa no mbola milaza ny mahatafiditra io député io amin'ny fandropahana ny ala ao amin'ny Menabe Antomena. Manoloana ireo karazana fiampangana marobe ny député Leva ireo, nanao ana ny valiteny mahakasika izay. Nisy ny fionana tamin'Andriamatora Velson Ludovic na ny député Leva tao amin'ny birao fiasany tao Mahabo no nanaovana ny fionana voalohany tamin'ny volana Martsa 2024. Endrika tsy taitra mampiseho fahatokisantena no nandrasany ny mpanao gazety izay naka ny heviny sy ny fomba fahitana ny fandropahana ala. Tsy misy idira koa izy raha ny fanimbana ala amin'ny Antomena Menabe izay distrika tsy misy akory. Faharoa, miapanga ireo tompon'andraikimpanjakana ao Morondava satria tsy mahavita ny asany raha ny tokony ho izy ireo. Nandritra ny fionana taminy dia nijoro vavolombelona niaro azy ny lehibe ny fokontany iray ao Mahabo kely izay nanamafy fa tsy misy idiran'ny député ny resaka fandropahana ny ala. Teo ihany koa ndray mpianakaviana iray mpiara-miasa akaiky amin'ny député Leva izay nanambara trany fa resaka politika sy fandotoana izao fiampangana izao. Nisy kosa nefa ny fanamariana hafa mikasika ity raharaha ity. Nambaran'ity iray mpianakaviana iray ity fa ny député avy masomboly rehetra miparitaka ao anatin'ny distrikan'ny Mahabo Morondava hatrany Belotsiribina. Izy avokoa ny mamatsy hatrany anatin'ny alan'ny Lambokely izay efa tena anatin'ny ala rovana. Nambarany tamin'izany fa camion efa 120 eo no mitatitra ny katsaka miazo an'Antananarivo isaky ny 2 andro. Raha kotiana dia mahatratra amin'ny 230 taona isaky ny 2 andro izany ny katsaka miainga avy ao Menabe. Orinasa 3 lehibe ao Analamahitsy, Anosy Zato no fanaterany izany katsaka izany, anatin'izany ny orinasa Agrival sy ny LFL Antananarivo sy ny orinasa ao Ambohimena izay miara-miasa amin'ny Malto Star ao Antsirabe ihany, hoy hatrany ity loharanom-baovao ity. Manao ahoana raha mikasika ireo orinasa telo ireo? Mitsipaka ny fiampangana azy izy ireo raha ny fanazavana azo avy amin'ny mpitandro filaminana nanaovana ny fanadihadiana. Marihana fa raha ny fanambarana nataon'ilay mpiara-miasa akaiky amin'ny député Leva trany dia mampiasa ireny camion lehibe tsy mitafo ireny miisa 7 ihany koa izy ireo miantoka ny fakana ny vokatra any anaty ala. Tamin'ny fanadihadiana natao ireo tompon'andraikimpanjakana tao amin'ny faritra Menabe, manao ahoana ny fomba fisehoan'ny kolokolo sy tahotra eo amin'izy ireo? Marina tokoa izay voalazanao izay ry Saintia.
hita ho nisy ny tahotra ity olom-boafidy ity no izy tsy azo tonenjena tamin'izany fotoana izany fa nigoka ilay lalàna tsy maty manota tsy ahafahana manenjika député na ilay antsoina hoe immunité parlementaire. Maika natahotra sy ny orohoro ny olom-boafidy tahaka ny be ny tanàna sy ny lehibe ny fokotany noho ny tanjaky ny anaran'ny député leva. Koatra ireo, misy amin'ny mpiasa sy mpiara-miasa amin'ny député leva ihany koa ny velotaraina fa betsaka ny mpiasa-panjakana toy ny ao amin'ny distrika sy ny gendarmerie, ny fitsarana, ny sampandrarany tontolo iainana no efa mandray vola avy hatrany amin'ny député ka miny tsy mahita sy tsy manakana ny asa ratsy ataony. Azonao ambara aminay ve ny fandraisana anjara ataon'ny ministeran'ny tontolo iainana mikasika io raharaha io? Na efa andohalika aza andranombary, mbola tsy hita ny fandraisana andraikitra mivantana nataon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lova-injafy. Metoy ny volon-katsaka sy ny voanja ao anatin'ny faritra voaharo, efa miandry ny vanim-potoana hiakaran'ny vokatra aza ny mpamboly. Raha ny fantatra moa dia nosamborin'ny mpitandro filaminana ny talata 13 aprily taona 2024 vao maraina tany Mahabo ny député teo aloha leva sy ny zanany lahy. Nosavaina ka nahitana fitaovam-piadiana toy ny basy, ny bala maromaro tao an-tranony. Nisy ihany koa ny vola tratra tamin'izany ary nahiditra ponjavonjy maika avy hatrany. Manam-boninahitra iray ao amin'ny tafika, tsy nitonona anarana ny nanambara fa notambazan'ity député teo aloha ity vola be nandritra ny fisamborana azy, saingy tsy nandray izany izy. Raha fitinina dia mikasika ny kolokolo sy ny fahampotehin'ny alarovana tomenao mena be izay navoapanga solom-bavabahoaka teo aloha Ravelson Ludovic na i député leva izay voafidy tao Mahabo no votoatin'ity fandaharantsika ity androany. Mbola mitohy hatramin'izao ny fandripahan'ny alarovana mena be, tsy dia hita taratra loatra ny fiandraisana andraikitry ny ministera amin'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny lova-injafy, sahirana ny ministera amin'ny fitsarana ny fisamborana ireo mpanimbahala sy ny tontolo iainana. Tsy ahivina moa fa lahatsoratra fanadihadiana lalina nataon'ireo mpanao gazety Tambazotra Malina sy ny Transparency International Initiative Madagascar iny noresantsika teo iny. Raha tia hanaraka ny andinidininy ianao dia afaka miditra ao amin'ny tranokala www.malina.mg. Ny tenanay kosa dia ametraka ny veloma mandrapitafa amin'ny fandaharana manaraka indray. Veloma Ismaël. Veloma daholo.